Misy aminareo hoe efa nanome zavatra anankiray olona mety hoe voafelaka nareo, mety hoe voamaika voaeso nefa nanome zavatra anankiray. Za manokana dia resy lahatra hoe zany no zavatra ampiainantsika olombelona an'ilay olona nahary antsika isan'andro satria tsika be taraina. Ohatra hoe avy ny orana dia menomeno hoe ki avy ve rangano ny orana, tsy mba misy milailaino zao ve le andro, na ohatra hoe mafana indray ny andro dia hoe le aza mamay be loatra e, tsy mba misy mangatsiatsika kokoa noho izao ve. Zany hoe tsika olombelona zany dia manana an'izay fahazaran'izay hoe somary be taraina foana amin'ny zavatra izay omen'Andriamanitra antsika. Isan'andro sika nefany dia omeny maimaimpoana. Matetika sika dia tena hoe tsy mankasitraka amin'ny zavatra omeny isan'andro nefa omeny foana. Tao anatin'izay fomba fisaina zay na ataoko hoe attitude zay no nahatonga anahy lasa tia nizara tamin'ny fiainako. Ny zavatra iainako isan'andro dia amiko manokana dia fahasoavana. Na dia mety tsy eritreretiko ara le izy fa tena rehefa mandinika an'izay zavatra izay dia tena hoe fahasoavana reto le izy. Tsy nangataka akory ny anana fianakaviana, tsy nangataka ny anana zoky zandry sy olona tiana manodidina anahy, ataoko hoe namana, fianakaviana, fa nomeny maimaimpoana. Dia izay zavatra izay no mahatonga anahako tena hoe wow, mendrika kosa rangara isaorana izy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra nampiainana hatramin'izay ka hatramin'izao. Gaga ny olona indraindray hoe fa maninona no mizara foana indraindray opportunité mety hoe ahazoako vola, tokony ahazoako vola be, zaraiko amin'ny olona satria maninona no zaraiko amin'ny olona satria aminahako tsy misy antony, tsy tokony hizarana an'ilay izy. Amiko manokana tsy misy antony tokony hitazomako irery anahy ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra anahy fa natao hozaraina ilay izy. Ny zavatra nahagaga anahako dia tena hoe tao anatin'ny fizarako zavatra tamin'olona ahako no tena hoe nahazo zavatra be dia be tsy nampozina. Misy namako izao tena hoe tsy hanasa zareo nisy fotoana dia sendra nisy opportunité taty aminahako zany ohatran'ny hoe tsy afaka nanao an'ilay izy na hoe hitako hoe tsy mety aminahako zany ilay izy. Dia nizaraiko tamin'izareo hoe ity izao dia mety amindry fa tena misy asa ohatran'izao hitako hoe mety hety amindry fa tsy mety aminahy mihitsiny. Fantatro izy be vola be azoko ny terena hoe nataoko fa tsy nataoko satria hitako hoe tsy ny fanandrify tamin'ny nety tamiko ilay izy. Dia nizaraiko tamin'ilay namana. Taty aoriana moa lasa tena hoe antony asan'ilay namana ilay izy dia isaorako an'Andriamanitra hoe lasa nahasoa azy ilay izy zany. Raha nitazomiko ahy irery nefa iny dia tsy nahasoa anahy. Nefa misy olona hafa nosoavana iny opportunité anankiray iny dia tsy hitako izay antony tsy hizaraina anazy. Ohatran'izany ihany koa hoe misy zany bourse. Za mantsy moa zany rehefa manao vatsy fiofanana, vatsy mpianarana ireny dia efa fahazarana anahy ilay hoe na dia handefa dossier amin'ilay izy ary dia tiako zaraina amin'ny olon-kafa satria amiko manokana raha ohatra natokan'Andriamanitra ho anahy dia omeny anahy. Raha tokan'Andriamanitra ho an'olon-kafa iny dia omeny an'izay olona izay. Eny na dia ataoko hoe mizara lizy eo amin'ny Facebook ary na mizara lizy eo amin'ny réseaux sociaux dia efa fahazarako zany ohatran'ny hoe fomba fiainako mihitsy ny ala hoe mizara lizy amin'ny hafa. Dia nizaran'izay moa zany zahako mahazatra anahako teo amin'ny tambazotra sosialy opportunité karazany be dia be. Misy amin'ilay opportunité nozaraiko no nahalany ahy, nefa misy opportunité amin'ilay nizaraiko ihany koa no nahalany hafa. Dia aminahy zany fifaliana be ho anahako ato anaty ato hoe wow, nahasoa olona ilay izy nahasoa ny tenako ilay izy dia ao anatin'izay esprit izay foana ihany ianao hoe noho izay zavatra izay tena tsy adalan'Andriamanitra, tsy adalan'ny Baiboly no tena ilay hoe tsara kokoa ny mizara noho ny mandray. Dia tena marina amiko ilay izy dia izay mahatonga anahako hoe te hizara foana rehefa mbola omen'Andriamanitra opportunité, rehefa mbola omeny fotoana sy fahazotoana indrindra hizara. Nisy ohatran'ny hoe karazana hashtag kely izay mantsy noforoniko tao amin'ny Facebook sy ny réseaux sociaux mihitsy moa hoe aleoko mizara, hashtag aleoko mizara satria ao anatin'izay foana ihany hoe mahafinaritra kokoa ny mahita ny olona tena hoe mitombo mahazo fahasoavana, tena hoe fitahiana be ho azy ny nizaranao an'iny zavatra iny ary aza eritreretina hoe zavatra goavana be foana hoe opportunité ngeda be, misy resaka vola be ao ambadika ilay izy, tsy voatery izay fa taddio hoe na dia teny kely na fehezanteny anankiray na mety hoe teny tokana na mety hoe tsikinao io zavatra anankiray tsy ampozinao avy any aminao no zarainao amin'olona no tena hoe mety nanova ny tontolo androny io, nanova kely ny fiainany dia raisao anatin'izay foana ilay izy dia
zay mahatonga anao hoe te hizara foana ty vidéo ty ara zareko aminareo androany tsy voatery hoe nasony rehetra fa mety hoe nisy olona na de anankiray ary tena hoe voakasika le izy de zay ny ahako no zava-dehibe aminahako de ok andeha am'izay a de hiasa reto fa mirahasoanareo rehetrarehetra de raha ohatra ka nasoanareo de aza misalasala mihitsy mizara